Androany Zuma no hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ireo ekipa pirenena tsy misy mpilalao mpilaravinahitra. Ny alahady kosa vao hiakatra kianja ny Barea eo amin'ny Black Stars avy any Ghana. Raha nambaran'ny Romuald Rakotondrabe, mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy, dia efa mifantoka tanteraka amin'ny lalao voalohany io ny fanazaran-tena. Araka izany dia nilaza izy fa ny fanamafisana ny fahaiza-miaraka eny ambony kianja, ny hafainganana ho an'ireo mpilalao tsirairay no ataon'izy ireo. Isan'ny mbola lesika ho an'ny Barea ihany koa ny famonoana baolina. Nampitombona araka izany ny fanazaran-tena manoloan'ny Tsato-B. Ny fihaonana eo amin'ny Algérie, Mampiatrano sy Soudan no hanokatra ny lalao anio Zuma. Rapid Sabotsy no voatondry angan'ny Yakio, ekipa pirenena lehilahy latsaky ny 20 taona ho an'ny Congo Brazzaville, izay atrehan'ny AHF Trophy eo amin'ny taranja handball. Mpilalao 14 no mandrafitra ity ekipa pirenena hiatrika ny fifaninanana continental ity, izay hanomboka ny alatsinainy 12 janoary. Raha ny fandaharan-dalao dia i Rwanda no iona Madagasikara amin'ny andro voalohany ny 12 janoary. Mandritra ny andro faharoa dia hikatroka kosa amin'ny Nigeria izy ireo. Alohan'ny onany amin'ny Congo Papiatrano amin'ny andro fahatelo ny 12 janoary. I Zimbabwe sy Guinée kosa no iona farany amin'ny ekipa pirenena malagasy mandritra ny andro faha-4 sy faha-5. Izay mahazo fandraisana betsaka indrindra amin'ireo firenena enina ireo no isolitenan'ny Afrika amin'ny AHF Trophy ionan'ny isolitenan'ireo kontinenta hafa. I Madagasikara moa no isolitenan'ny faritra faha-7 aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Tompona andraikitra ny anivon'ny fokontany miisa 20 avy amin'ireo boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra no nisitraka fiofanana nandritra ny 2 andro teny amin'ny tranom-pokon'olona Isotry. Andray tanana ny fanisana ny anivon'ny fokontany sy anentana ny ray aman-dreny aka kopia ho an'ireo zanany sy mbola manana kopia ny tena andraikitra izy ireo. Mandritra ny 9 bolana no anatanterahana ity tetikasa fizarana kopia fahobe eto Antananarivo ity, izay ovatsiny ny vondrona francophonie vola. Mandidina ny 2 sy 1 alina eo kosa ny kopia vinavinain'ny commune Hozaraina amin'ireo zaza latsaky ny 17 taona. Ny volana Martsa hatramin'ny volana Jona no izarana ireo kopia ireo. Manao fanairana ny Zandarmaria ny Vakinakaratra noho ny fiotsahan'ny ampahandalana amin'ny lalam-pirenena faha-7. Eo Akadimena, anelanelan'ny fokontany Anosy Lehibe sy Masimpiheferana, commune Soamanandrariny, distrikana Tanyfotsy no ahitana izany. Ahina ny ahitapaka azy tanteraka tsy ho ela arakaraka ny fiavian'ny rotsakorana hoy izy ireo, satria dia miamitombo hatrany ny fahasimbana vokatry ny rotsakorana. Raha tapaka tanteraka ny fiolalana io dia tsy hisy ny azo anaovana fivilian-dalana na ny deviation. Ahina ihany koa ny siny loza amin'ny andro, indrindra rehefa amin'ny alina. Efa misy ihany ny fampahafantarana ataon'ny Zandarmaria izay misafotsy tapaka ny toerana sy fampitandremana ho an'ny mpampiasa lalana.